miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra hanova amin'ny fiainanao lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Andro antsika manomboka asika ilay famarinana fa hoe jerentsika kely fotsiny aloha zavatra nresantsika tamin'ny farany dia nresantsika tamin'ny farany dia hoe afaka amin'ny fahotana. Dia vokatra ilay hoe famarina ilay lasa nanantiora famarina mihitsy mantsy zany tsika dia hoe tsy ambany lalàna tsontsika fa mba fahasoavana dia maty ilay natiorantsika taloha dia nitsangana tamatsika rehefa tao amin'ny Jesosy. Dia tsy manan-kery amintsika intsony ny fahotana ozy izy ny ten'Andriamanitra vokatra izay zavatra anankiroa izay. Dia nijerentsika androandray mantsy hoe afaka amin'ny lalàna. Dia zava-nitranga misy koa mantsy rehefa hoe lasa famarin'Andriamanitra antsika amin'ny Jesosy tonga dia marina antsika na dia mbola tsy manao asa na dia kely ary. Dia afaka amin'ny lalàna, tsisy asany amin'ny fifandraisantsika sy Andriamanitra tsy ny lalàna na dia kely. Dia ao amin'ny Romana toko fafito manontolo izy fa izy mety hoe tsy voavakintsika Romana toko fafito manontolo mazava ho azy fa dingadingantsika fotsiny aloha izy dia le tena andininy miresaka ilay izy mazava mihitsy ny resantsika androany. Romana toko fafito manomboka amin'ny andininy voalohany. Tsy fantatrareo va rahalahy fa miteny amin'izay mahalala lalàna aho fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy. Fa ny vehivavy izay manambady dia feheziny lalàna ho amin'ny lahy raha mbola velona ny lahy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàn'ny lahy izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Ary amin'izany ianareo kory rahalahiko dia efa natao maty ny amin'ny lalàna noho ny tenan'i Kristy mba ho vadiny hafa ianareo dia izay nitsangana tamin'ny maty mba havokarantsika ho an'Andriamanitra. Dia eto mantsy miteny voalohany izy mitovy ilay resaka fahotana ihany. Rehefa amin'ny Kristy tsika ozy izy noho ny amin'ny vatan'i Kristy noho ny amin'ny tenan'i Kristy iny. Dia ndreo manatoko fahenina mantsy ilay nijerentsika tamin'ny video farany nanazava hoe tamintsika natao batisa tao amin'ny Jesosy ny hoe tamintsika natsofoka ny fanamasina tao amin'ny Jesosy dia lasa nampitovizina tamin'ny fahafatesantsika dia nampitovizina tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia mitovy ihany ny vokatra izany hoe amin'ny fifandraisantsika sy ny fahotana vokatra ny voalohany hoe lasa tsy mba fahotana tsontsika satria fa maty. Fa ny vokatra ny faharoa dia ny fifandraisantsika amin'ny lalàna lasa tsy ambany lalàna tsontsika fa maty ny fahafantarany lalànantsika zao dia olona fa maty. Dia ny antony ozy izy hoe amin'izay tsika afaka manambady hafa na hoe amin'izay tsika afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalana zavatra hafa amin'izay. Taloha mantsy ny olona mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna. Ny lalàna ny teo anelanelan'ny olona sy Andriamanitra. Dia ny lalàna manambara hoe marina eo anatrian'Andriamanitra ny olona na diso. Dia zavatra nateraka izany mantsy fahadisoana mazava ho azy fa tsy hoe nisy olona hoe marina teo anatrian'Andriamanitra tamin'ny lalàna. Fa ozy izy afaka miala amin'iny fifandraisana iny amin'izay na io iny fanekena taloha iny amin'izay tsika ozy izy dia mifindra mankaty amin'ny fiainana hafa dia tia fanekena vaovao hoe famarinana ny mampifandray antsika sy Andriamanitra. Dia lasa ny dikan'izany hoe tsy hoe diso ohatran'ilay taloha tamin'ny lalàna tsontsika anatrian'Andriamanitra fa marina. Dia ozy izy hoe ny antony ozy izy dia hoe amin'izay tsika lasa vadiny hafa ny hoe lasa ny kristiana mihitsy mantsy fiangonana tsoiny Jesosy hoe vadiny. Dia amin'izay tsika lasa manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy amin'ny alalan'ny lalàna tsony fa amin'ny alalan'le famarinan'le toetran'le natiora nylovaintsika tamin'i Jesosy. Dia dikan'izany tsy hoe ny asantsika tsony mamaritra hoe ekenantsika na tsika eno anatrian'Andriamanitra fa ny natiorantsika hoe iza tsika dia ilay olona vaovao miforona araka an'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy mba hanao asa tsara ozy izy ny ten'Andriamanitra na ilay hoe miforona araka an'Andriamanitra tao anaty famarinana sy fahamasinana. Efa nivakiantsika izay tamin'ny video anankiroa lasa angamba izay. Dia za mantsy zany zavatra fantatsika voalohany hoe ny fahafantaran'ny lalànantsika dia maty tsika. Ohatra hoe misy olona migadra ireny dia manaonao zavatra tsokosoko an'izy ohatra. Na dia ohatra ny hoe mbola velona ry olona fa raha ohatra hoe voambara amin'ny fomba ofisialy hoe maty ka misy mamoaka ny dokotera ohatra mana-pirofo mamoaka taratasy hoe maty ihany. Dia manana taratasy mazava mihitsy manambara hoe maty iny olona iny. Dia mijanona ny lalàna tsy manenjika ilay olona tsony. Satria ny fahafantarany lalànan'ilay olona fahafantarany fanjakanan'ilay olona dia hoe fa maty izy. Dia na dia mbola velona ary izy dia tsisy manenjika tsony. Dia ohatran'izany mantsy ny fahafantarany lalànantsika raha ilay lalàna ilay nisoratra tao amin'ny testameta taloha iny resana dia fa maty tsika. Dikan'ny lalàna mantsy hoe fahafatesana ny tambon'ny fahotana mazava ho azy. Dia ny fahafantarany lalànantsika hoe fa maty tsika. Dia izany mihitsy ny tranga tany amin'ny fanatany. Na izy antsika ozy izy ilay nivakiantsika tao amin'ny Romana toko fahenina maly. Romana toko fahenina izany dia andininy fahatelo.
hoe na izy izy tsika natao batisa atao amin'ny Kristy natao batisa amin'ny fahafatesana hoe na izy atsika natsofoko ny fanamasina atao amin'ny Jesosy dia lasa hoe ao amin'ny Kristy tsika zao dia natsofoko ny fanamasina atao anatin'iny fahafatesana iny koa tsika dia mifahafantarany lalàna atsika ohatra ny didy folo zao ohatra raha mijery atsika dia efa maty ny fieritreretany anazy dia efa tanteraka tamintsika izy fa vitatra ny farany asan'ny lalàna amintsika hoe nanameloko atsika izy dia aveo tsika vonoina zany masy ny asan'ny lalàna dia zany zavatra fantatsika voalohany ozy izy Paoly tao amin'le Romana 7 teo dia ndiny faefatra tsika zao hoe ary amin'izany ozy izy tsika rahalahy dia efa natao maty tamin'ny lalàna ny fahafantarana lalàna atsika ozy izy dia efa maty dia tsy mahafantatra atsika intsony lalàna na dia kely fazahony anazy hoe efa maty tsika dia toy izy atsika ihany andiny 5 fa fony tao amin'ny nofy isika dia ny filanota izay ny atsian'ny lalàna ny asa motamomba ny tenantsika vokatra fahafatesana fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna isika dia tomatsy mazava be mihitsy tsy misy hoe mazava mihoatra no ty intsony ary ozy izy hoe ankehitriny tsika lefa leo amin'ny Kristy mantsy zany fa tsy hoe tsy marina zany teo an'olona izay tsy nandrain'i Jesosy mazava ho azy fa le olona fa nandrain'i Jesosy nresan'ny ten'Andriamanitra eto izy hoe ankehitriny ozy izy dia efa afaka tamin'ny lalàna sika satria maty tamin'izay niazonana antsika ka dia mpanompo amin'ny avaozam-panahy tsika fa tsy amin'ny elan'ny soratra dia ankehitriny zany ozy izy dia afaka atsika amin'ny lalàna tsy ambany fahefan'ny lalàna ntsony dia ao anatin'ny lalàna mihitsy ny didy folo ao anatin'ny lalàna daholo le ny hoe zavatra azoana sy tsy azoana tany amin'ny tesemeta taloha ireny ny andro tsy maintsy tandremana zavatra ohatran'izany zany zao mahatonga ny kristianina ny tena izy hoe tsy mivavaka andro sabotsy tsy hoe satria lasa sabata indray ny andro lahady dia mitandrina ny andro lahady tsika fa tsy mitandrina andro sony mihitsy tsika na dia iray dia nisafidy fotsiny tsika hoe amin'ny andro lahady ny vavaka ohatra tsy ambany lalàna intsony tsika fa afaka tapitra dia tsy ambany intsony dia dika zany mantsy diso mihitsy raha kristianina mieritreritra ifandray amin'Andriamanitra amin'ny lalana lalàna dia tadidiko mihitsy mantsy tamin'izany ray andro zao tamin'izany zay tany fiangonana le fiangonana taloha dia tamin'izany misy hoe mofinaina filazana azy na hoe misy olona zany tsy pastera fa olona tsotra mandeha mitory teny ho an'ny ankizy kely dia nivakiny tamin'izany le tany amin'ny le hoe mitandrema ny andro sabata fa nitenenina hoe ndika zany indray zany amin'izao izy dia hoe izy mbola lalàna ihany mbola mitandrina le amin'ny didy folo ihany tsika fa hoe mitandrina ny andro lahady dia makany am-piangonana amin'ny andro lahady dia zany lalàna dia afaka tamin'izany tsika dia dika zany ohatra fotsiny zany raisiko zany ny kristianina tsy mitandrina andro na dia tokana fa misafidy fotsiny tsika hoe vavaka amin'ny andro lahady afaka misafiditsika vavaka amin'ny andro hafa ohatra hoe latsinaina ohatra ny andro tsy fiasana dia afaka misafiditsika hoe isaky ny alatsinaina mivavaka dia dika zany mantsy zany tsy hoe mitandrina lalàna tsika fa hoe lalàna te amin'ny testameta vaovao fa tsisy lalàna ntsony afaka le izy afaka tsika tsy ambany fahefan'ny lalàna ntsony dia tsy mifandray amin'Andriamanitra amin'ny lalàna lalàna ntsony mihitsika na dia kely tsy ataotsika hoe anelanelantsika sy Andriamanitra ntsony lalàna fa afaka ny esorina dia mbola manohy ihany tsika ozy izy amin'ilay andiny fahena teo vakitsika hatramin'ny farany fa ankehitriny dia efa afaka amin'ny lalàna isika dia ny antony ozy izy hoe ahafahantsika manompo avaozam-panahy na hoe ndika zany mantsy ohatra hoe jerentsika amin'ny teny français kely de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli dia ndika zany mantsy reo hoe azavaintsika amin'ny teny français fotsiny teny gasy dia hoe ny antony ozy izy hoe anompo amina fomba fanompoana an'Andriamanitra vaovao tsika dia amin'ny alalan'ny fanahy fa tsy amin'le fomba fanompoana taloha le amin'le soratra le lalàna le soratra dia le soratra efa niantitra dia efa niaolo efa nilozan'ny toetrandro dia zany mantsy zany ny ten'Andriamanitra dia izy mbola miresaka ihany ny ten'Andriamanitra manomboka an'liny fafito fa tsy voavakintsika eto amin'ity vidéo ity izy androany fa afaka manohy mamaky ianao any an-trano fa ozy izy hoe afaka amin'ny lalàna ny kristianina rehefa le nandrain'i Jesosy tsika dia rehefa le nana le natiora famarinana iny dia afaka tsy ambany lalàna ntsony tsika dia ndika zany tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra fototra amin'ny lalàna ntsony tsika tsy ataontsika eo ampovoan'Andriamanitra sy tsika ntsony lalàna tsy mieritreritra araka ny lalàna ntsony mihitsy na dia kely tsy mitsara ny tenantsika araka ny lalàna ntsony mihitsy na dia kely fa mijery ny tenantsika araka ny fanahy dia ny tenantsika araka ny fanana hoe ao amin'ny Kristy dia ozy izy ny ten'Andriamanitra le efa nivakintsika efa veritsika vakiana ihany Korintianina 2:5-1:20 izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy asika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra kosa asika ao aminy dia hoe ao aminy na hoe amin'ny Kristy iny le tsika ao amin'ny fanahy dia iny le fifandraisantsika vaovao iny le fanompoana amin'ny avaozan'ny fanahy hoe mifandray amin'Andriamanitra tsika mifototra amin'ny hoe iza tsika eo amin'ny Kristy dia ozy izy hoe tsika eo amin'ny Kristy dia fahamarinan'Andriamanitra dika zany hoe manana le fahamarinan'Andriamanitra iny mihitsy ny natiorantsika vaovao dia iny le fanompoana vaovao ty amin'ny tesemeta vaovao iny le fanompoana vaovao ty amin'ile avaozan'ny fanahy
dia za mihitsy mantsy ny anarantsika mianatra manompo an'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny fanahy dia za mahatonga atsika mila mamantatra hoe izy atsika amin'ny Kristy dia tsy zao tsika mantsy nijery an'izay fa resaka an'izay famarina izay tsika dia rehefa aorian'izay dia aorianan'ny vidéo maromaro dia zay vao manompoka mantatra zany tsika hoe iza marina atsika amin'ny Jesosy dia vakitsika manaraka mantsy hoe ny lalàna dia vita efa vita ny asan'ny lalàna mahakasika atsika dia vakitsika Romana 9:9 atombokontsika amin'ny 1 ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho amin'izay ao amin'ny Kristy dia efa vakitsika kely mantsy hita ny vidéo tamin'ny farany fa ohatsy hoe tsisy fanamelohana intsony ao amin'ny Kristy dia ny lalàna mantsy natao hanamelohana fa ohatsy hoe fa ao amin'ny Kristy dia mbola miverana ao amin'ny Kristy tsy hoe aty amintsika rery tsy mahafantatra ny tenantsika ivelan'i Jesosy tsy mantsika rehefa nandray an'i Jesosy fa rehefa nandray an'i Jesosy tsika dia ao amin'ny Kristy ilay natsony Romana hoe natao batiso ao amin'ny Jesosy na hoe natsofoko ao amin'ny Jesosy dia lasa ao amin'ny Jesosy tsika izany foana ny natiorantsika rehefa nandray an'i Jesosy dia dinga izany mantsy zany tsy mahafantatra ny tenantsika tsy hoe mijery ny tenantsika ivelan'i Jesosy tsontsika ao amin'ny Kristy zao fa izy raha tsy ao amin'ny Kristy dia zao tsisy an'izany tsony fa ao amin'ny Jesosy tsika rehefa nandray an'i Jesosy tsika dia nampiraisina hozy izy nampiraisina fahafatesana nampiraisina fisanganana tamaty dia ao amin'ny Kristy foana atsika na oviana na misina zavatra mitranga dia inona amin'izay hozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Kristy ao amin'ny Kristy Jesosy hozy izy dia ny lalàn'ny fanahinaina na hoe ny lalàn'ny fanahy mahavelona na afaka atsika tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana amin'ny 1:3 fa izay tsy hainy lalàna tao satria nofo nalemy azy dia vita an'Andriamanitra tamin'izay nanondrany ny zanany naka endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloko ny ota tao amin'ny nofo dia eto mantsy izy manomboka manazava hoe ilay lalàna tany amin'ny testamenta taloha ilay hoe ao anatin'izany didy folo sy ilay lalàna hafa miaraka amin'ny didy folo izy ny zavatra tsy hainy lalàna natao tsy vitan'iny lalàna iny dia nataon'Andriamanitra zany mantsy ny dikan'ny fahasoavana manaraka fa ny andra zany tsika hoe fahasoavana dia fanomezana omena izay olona tsy mendrika handray anazy fa dikan'ny fahasoavana manaraka dia hoe Andriamanitra nanao an'ilay zavatra tsy vitantsika tamin'ny tenantsika manokana tamin'ny alalan'i Jesosy dia hozy izy hoe ino ozy izy tsy vitantsika na hoe tsy haintsika satria tsika nanonofo nalemy dia rehefa mahita ilay lalàna ilay fahotana dia vao may mahatonga ny nofontsika manota foana fa vitan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy tamin'ny nanondranan'i Jesosy dia naka endrika nofo nanameloko ny ota hozy izy tao amin'ny lalàna na hoe nota nanameloko nofo tsy diso dia vao eloko tao amin'ny Jesosy tratrana nendrikendrika mantsy zany nota mazava ho azy tsy nafantatra izy hoe Jesosy tsy nanota mihitsy na dia kely dia nefa ny fahafatesana ny namono an'i Jesosy dia tratra nanendrikendrika dia vao eloko ny fiteran'ny rambony mantsy filazantsika an'izany hoe nanameloko an'i Jesosy izy nefa Jesosy tsy nanota na dia kely dia vao eloko Jesosy izy ny famadika tamin'iny dia ny dikan'izany amin'izay hozy izy amin'ny 4 mba hatanteraka ny famarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo araka ny fanahy dia hozy izy hoe nitateran'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy hozy izy ilay zavatra tsy vitantsika tamin'ny nofontsika le nanaraka an'ilay lalàna zavatra tsy vitantsika mantsy hoe nanaraka ny lalàna ohatra zao ny didy folo miteny hoe aza mitsiriritra fananan'olona dia samy tafitsiririritra daholo sika tsirairay dia tsy tanterakatsika izany mantsy ilay izy tsy vitantsika ilay satria nofontsika hozy izy ny ten'Andriamanitra malemy fa ny ran'Andriamanitra amin'izay ny zanany nanana endrika ny nofo iny dia zany mantsy Jesosy hozy izy ny ten'Andriamanitra teny dia tonga nofo any amin'ny Jaona 1 mantsy misy an'izany fa kitsika kely fotsiny dia ve hiverina amin'ilay Romana teny antsika tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra iny mantsy Jesosy amin'ny 1:4 ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika dia mantsany Jesosy dia rehefa miteny zany Romana 9:9 hoe ny ran'Andriamanitra ny zanany tamin'ny nofo dia miresaka Jesosy ilay ten'Andriamanitra tonga nofo fa hozy izy hoe ny antony hozy izy nivokatra izany ny ran'Andriamanitra ny zanany dia natanteraka ilay tsy vitantsika tamin'ny nofo amin'izay ohatra hoe Jesosy tsy nitsiriritra fananan'olona mihitsy na dia kely Jesosy tsy ary nandainga mihitsy na dia kely Jesosy tsy ary nihinana zavatra le tsy mahazo hohanina tamin'ny testamenta taloha mihitsy na dia kely dia vokatra izany hozy izy hoe rehefa ao amin'ny Jesosy amin'izay tsika dia tanteraka Andriamanitra taty amintsika zany atao hoe fahasoavana tanteran'Andriamanitra ilay zavatra tsy vitantsika tamin'ny herintsika manokana tanteran'Andriamanitra tamintsika hozy izy ilay famarinana ilay takiany lalàna dia dinga izany rehefa ao amin'ny Jesosy tsika dia marina ohatran'ny hoe natanteraka ilay lalàna ray manontolo any amin'ny testamenta taloha ray manontolo dia dinga izany lalàna tsy hoe esorina amin'ny lalàna fotsiny tsika dia mandositra fa hoe tanteraka ilay lalàna vita hatramin'ny farany dia rehefa amin'ny Jesosy tsika dia tonga dia misitraka ny zavatra nataon'i Jesosy iny fotsiny dia izy miresaka le hoe tsika afaka amin'ny lalàna mihitsy zany fa zany mihitsy ny isan'ny mila azontsika mahakasika ny hoe fahasoavana inona ny atao hoe fahasoavana dia Andriamanitra mandateraka amintsika izay zavatra tsy vitantsika manokana tamin'ny alalan'i Jesosy eny dia dinga izany mantsy zany hoe tanteraka amintsika hozy izy Jesosy ilay famarinana takian'ilay lalàna dia rehefa amin'ny Jesosy antsika dia marina ohatran'ny hoe natanteraka ilay lalàna reny ray manontolo na dia tsy nanao an'ireny na dia ray ary
fa ozy izy hoe nitateran'Andriamanitra tamin'ny andefasany ny zanany izy zany atao hoe fahasoavana za mahatonga ny hoe fahasoavana namonjenanareo amin'ny alalan'ny finoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia ny mantsy zava-dehibe satria nisy fotoana Jesosy ny teny an'izany hoe Matitoko 5:7 azo ataonareo fa tonga aho andravany lalàna na ny mpaminany tsy tonga aho andravany lalàna fa hanatanteraka. Dia Jesosy mihitsy koa mantsy zany fa tena zany tsy hoe tonga izy hoe andrava lalàna dia hoe nidika zany hoe afaka amin'ny lalàna zany tsika tsy hoe nesorin'Andriamanitra lalàna dia hoe niverina tamin'ny tena izy dia hoe lasa tsisy lalàna intsony. Tsy zany fa nitateran'Andriamanitra ilay famarinana takiany lalàna nitateran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia rehefa mandray an'i Jesosy tsika dia ampiraisina amin'i Jesosy dia tanteraka amintsika ilay famarinana takiany lalàna dia marina ohatrany hoe natateraka ilay lalàna ireny mihitsy tsika natateraka ny lalàna manontolo na dia tsy nanao an'ireny ary fa izy ao amin'i Jesosy tsika natateraka anazy dia zava-dehibe amin'izany mihitsy mantsy mila fantatsika hoe ao amin'ny Kristy. Za mahatonga zany hoe mila mahafantatra foana tsika hoe ao amin'ny Kristy tsika fa tsy hoe tsika manokana intsony dia zany tenen'ny tenin'Andriamanitra ilay tamin'ny Romana 9:9 teo mantsy ao amin'ny Kristy ozy izy tsisy fanamaillohana intsony dia zany koa ary teneny amin'ny 9:4 hoe tanteraka amintsika ozy izy le famarinana takiany lalàna dia tsika izay mandeha araky ny fanahy tsy mandeha araky ny fa araky ny fanahy dia mandeha araky ny fanahy za mantsy hoe mandeha araky le natiora tsika ao amin'ny fanahy mandeha mifototra amin'ilay hoe iza tsika amin'ny fanahy iza tsika amin'ny Kristy dia tsika amin'ny Kristy ozy izy ny ten'Andriamanitra dia famarinan'Andriamanitra na hoe manana le natiora iny hoe marina mitovy ny famarinan'Andriamanitra na hoe foroana araka an'Andriamanitra atao anaty famarinana sy atao anaty fahamasinana. Dia njarentsika farany Galatiana 3:7-7 fa fony tsy mbola tonga amin'ny finoana dia vao ambina tao ambany lalàna isika ka vao hidy amin'ny finoana izay efa aseho aty aoriana. Dia ity mantsy zany miresaka leo tao alohan'i Kristy tao alohan'i Jesosy ozy izy dia vao ambina tao ambany lalàna ny olona hoe le lalàna zany mantsy hoe tao alohan'i Jesosy tonga. Jesosy koa ary ny tena izay jerentsika kely zay rehefa avy eo fa toy antsika fotsiny aloha amin'ny Galatiana dia ozy izy hoe koa ny lalàna na hoe noho izany ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho hamarina noho ny finoana isika. Dia dikan'izany mantsy zany lalàna ny planin'Andriamanitra tamin'ny lalàna ny lalàna tsy ary nataon'Andriamanitra hoe amin'ny hamarinana olona fa ny lalàna ny tazomana ny olona hoe ho hamarina amin'izay tsika rehefa tonga Jesosy ho fantatsika amin'izay hoe tsy afaka mamonjy tena tsika ohatra dia hitady mpamonjy dia tonga amin'izay Jesosy hoe izy le mpamonjy dia mandray an'i Jesosy tsika dia mandray le famarinana fa ozy izy amin'izay izy hoe fa rehefa tonga ny finoana Jesosy mantsy zany tamin'ilay hoe Jesosy maty amin'ny hazofijaliana dia tsy fehezin'izay mpitaiza intsony isika fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra ny finoanan'i Jesosy Kristy. Dia avy eo mantsy zany ozy izy hoe rehefa tonga ozy izy ny finoana rehefa tonga Jesosy dia tsy fehezin'ilay lalàna intsony tsika tsy fehezin'in'ilay mpitaiza le lalàna vonjomaika taloha intsony tsika fa le tena izy amin'izay dia ozy izy hoe tsika rehetrarehetra ozy izy rehefa mandray an'i Jesosy mantsy zany dia zanak'Andriamanitra ny finoanan'i Jesosy na hoe mahazanak'Andriamanitra olona amin'izay rehefa tia mifanekena vaovao dia izay mino an'i Jesosy dia lasa zanak'Andriamanitra. Dia zany mantsy mbola mitovy an'ilay zavatra niresantsika hatramin'ny voalohany ihany na hatramin'ny voalohany indrindra ary dia niresaka zany tenin'Andriamanitra hoe misy an'izany fahateram-baovao zany dia hoe mino an'i Jesosy le ateraka vaovao na mino hoe Jesosy ny Kristy misy an'izany fahasoavana zany hoe fahasoavana raisina amin'ny finoana fahasoavana ny amonjenantsika ozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana tany amin'ny Efesiana 2:9-9 dia mitovy ihany. Dia ny dikan'ny fahasoavana manaraka fotsiny mantsy hoe ankoatra le fahasoavana dia fanomezana maimaimpona omen'Andriamanitra izay tsy mendrika dia fahasoavana dia Andriamanitra manatanteraka izay zavatra tsy vitantsika ao amin'ny alalan'i Jesosy dia ny zavatra fantatsika mihitsy mantsy hoe nanaraka lalàna le zavatra tsy vitantsika tamin'ny alalan'i Jesosy natanteraka ny lalàna manontolo betsaka be ny lalàna didy folo mantsy fantatsika ny lalàna malaza indrindra mantsy le anankifolo fa mbola misy anjato any izy mahery miaraka amin'iny ao anatin'izany le hoe tsy mihinana kisoa tsy mihinana crevette tsy mihinana zavatra be dia be ireny fa ozy izy hoe tanteraka Andriamanitra iny tamin'ny alalan'i Jesosy dia iny koa ny atao hoe fahasoavana Andriamanitra natanteraka le zavatra tsy vitantsika tamin'ny alalan'i Jesosy dia amin'ny alalan'ny finoana satria raisitsika amin'ny finoana izy dia lasa ataon'Andriamanitra ohatrany hoe aty amin'ny comptetsika le izy raha ohatra hoe manana compte any am-banky tsika dia mahafantatra an'izany hoe ohatra hoe ampian'olona vola amin'ny comptetsika dia ohatran'izany nataon'Andriamanitra tamin'ny comptetsika le izy dia ozy izy Paul tany amin'ile Romana 9:7-4 teo hoe tanteraka amintsika le fahamarinana takiany lalàna dia tsika tsy mandeha araky nofona tsika tsy misaina araky le zavatra hitantsika maso fa mandeha araky fanahy tsika mahafantatra ny tenantsika ao amin'ny Kristy. Dia mitovy an'izany ihany teneny eto amin'ny Galatiana 7 eto hoe tsika amin'izay ozy izy le fifandraisana tena izy amin'Andriamanitra amin'izay iny le teny amin'ny tany amin'ny Romana 7 hoe fanompoana amin'ny fahavaozam-panahy na hoe fanompoana fifandraisana amin'Andriamanitra vaovao mifototra amin'ny fanahy dia hoe zanak'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy. Dia mitovy daholo ihany mantsy zany fa ny ten'Andriamanitra fotsiny manazava tsara hoe ny fomba natanteran'izany hoe afaka amin'ny lalàna antsika satria tanteraka Jesosy ny lalàna dia nomena antsika le famarinana takiany lalàna iny
dikan'izany man zany lalàna tsy hoe najanona de tsy mana foana le teny an' Jesosy tamateo avy zany hoe tsy tonga izy anajanona ny lalàna hoe amodika ny lalàna sy ny mpaminany fa tonga izy natateraka lalàna de tanterakatsika mihitsy ny lalàna rehefa hoe mandray an' Jesosy tsika de jerentsika kely am'izay mantsy le zavatra ny teny an' Jesosy lioko toko fahinina amby folo de andininy fahinina amby folo lalàna sy ny mpaminany de hatramin'ny Jaona ary hatramin'izany no efa nitoriana filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary misesika izay miditra eo Jaona mpanao batisa mantsy ndresana hoe Jaona mpanao batisa le nanamboatra lalan'Andriamanitra na hoe le nanokatra lalana ao an' Jesosy nampianatra n'olona hoe mpanota nareo de mandeha mila atao batisa mila mibebaka de hoy sisa hatramin'ny Jaona mpanao batisa hoy izy de fa nanomboka tamin'ny Jaona mpanao batisa am'izay de nitoriana le filazantsara le vaovao tsara ny fanjakan'Andriamanitra hoe Andriamanitra am'izay anamarina n'olona amin'ny alalan'ny finoana de hoy izy amin'ny andininy fafito amby folo fa moramora kokoa ny afoana ny lanitra sy ny tany noho ny afoana ny tendrin-tsoratra iray hamonjy ao amin'ny lalàna zay rehetra misabady ka mampakatra ny hafa de mijangajanga ary zay mampakatra vehivavy voasoratra de mijangajanga koa de avy aman' zany Jesosy nanazava hoe moramora kokoa izy ny afoana ny lanitra sy ny tany noho ny hoe ny tendrin-tsoratra anankiray amin'ilay lalàna dika zany lalàna tsy maintsy taterahana tsy maintsy vitaina hatrany farany fa izy tsy midika zany hoe tsika natateraka anazy fa hozy izy hoe Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavana de nanatanteraka izay zavatra tsy vitantsika tamin'ny tenantsika manokana de nandefa ny zanany izy tamin'ny endrika nofo natateraka ny lalàna de nanameloka nota tao amin'ny nofo ny antony mahatonga antsika mijery an'ireto ten'Andriamanitra reto fotsy mantsy satria reto ohatrany hoe ten'Andriamanitra fampiasan'olona entin'olona andresena lahatra zany hoe mila mitandrina ny lalàna antsika fa tsy zany tiany ten'Andriamanitra tenena fa hoe nitaterahany Jesosy ny lalàna za mahatonga anazy hoe fahasoavana ny amonjenantsika amin'ny alalan'ny finoana taterahan'Andriamanitra hozy ilay zavatra tsy vitantsika tamintsika herintsika manokana de amin'ny alalan'ny finoana ny andraisantsika anazy de mitovy le andresan'ny Paoly tao amin'ny Galatiana teo ihany hoe ny fifandraisantsika am'izay ozy izy tsika rehetra ozy izy de lasa zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana de tsy amban'le mpiambina intsony tsika na le mpiantoko intsony le lalàna fa amban'le ray aman-dreny tena izy am'izay de mitovy le tenen'i Jesosy ihany fa izy mila zavatra fantatsika fotsiny hoe haintsika tsara fotsiny mahazo an'izany hoe inona ny zavatra ny tenen'i Jesosy de inona zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra te amin'ny Tesemeta vaovao de tsy zavatra mifanohitra le izy fa tena vao mahay manamafy le tenen'i Jesosy efa nampiomana zany ho avy ny andro ozy izy hoe le filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra nitoriana fa izy tsy midika zany hoe tsy ho taterana ny lalàna fa ny lalàna ozy izy tsy maintsy ho taterana ny lalàna misy foana fa tateraka le izy de vita hatrany farany de vita tapitra ohatran'ireny zavatra tapitra reny tadidiko tamin'izany nisy fotoana zay nijery pira de tamin'izany pira avy any Antananarivo nakany Ambatondrazaka de tany Ambatondrazaka zay nijery de mbola te hijery be zay fa tapitra le fety de tapitra mbola te hijery be mihitsy zay fa tapitra le izy de tsy nisy tsony lasa zareo nandeha de raha za mantsy zany lalàna de tateraka vita hatrany farany lalàna vitan'i Jesosy hatrany farany izy de rehefa amin'i Jesosy tsika de tapitra ny lalàna tsy amban'le mpitandrina intsontsika ozy izy Paul tsy amban'le mpitaiza intsontsika fa amban'le ray aman-drentsika tena izy am'izay de Andriamanitra miteraka atsika amin'ny alalan'ny fanahy de Andriamanitra miteraka atsika amin'ny alalan'i Jesosy de tsika mifandray amin'Andriamanitra mifototra amin'ny fahamarinana fototra amin'le hoe tsika de fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy de zany fifandraisantsika amin'Andriamanitra de dika zany mantsy zany hoe tsy mametraka ny lalàna eo anelanelantsika sy Andriamanitra tsontsika na de kely mihitsy ary de Andriamanitra koa dika zany tsy mijery atsika amin'ny alalan'ny lalàna izy na de kely de mila mifankahazo tsara fotsiny fomba fijerentsika sy Andriamanitra zany fa tsy mijery olona amin'ny alalan'ny lalàna tsony ohatra zay olona ao amin'i Jesosy fa fahitana Andriamanitra zay olona ao amin'i Jesosy de hoe natateraka ny lalàna izy vitany manontolo ny lalàna vitan'i Jesosy manontolo anazy ny lalàna de tsika koa mila mifandray amin'Andriamanitra mitovy an'izany de rehefa mahazo le révélation le fahamarinana tsika mahafantatra le resaka fahamarinana hoe natiorantsika am'izay rehefa mino an' Jesosy tsika de tonga de marina tonga de fahamarinan'Andriamanitra tsika ao amin'i Jesosy de mahafantatra zany tsika ao amin'i Jesosy de mifandray amin'Andriamanitra tsika tsy amin'ny alalan'ny lalàna tsony iny ny lalàna ny nofo fa amin'ny alalan'ny finoana le nandraisantsika fahamarinana de hoe tsika lasa fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy de isan'andro tsika manantona an'Andriamanitra am'izay de ohatrany hoe olona natateraka lalàna zany mihitsy ny fahasapantsika tenatsika de fandray amin'Andriamanitra tsika tsy mifandray amin'Andriamanitra hoe matahotra sao de voaozina matahotra sao de voakapoka matahotra sao de zao fa fandray amin'Andriamanitra tsika amin'ny fahasahina misaotra an'Andriamanitra tsika raha ohatra hoe mbola matsapa tena kely an'izany ianao ohatra hoe mbola anatin'le fanavaozana hoe vao manomboka manavao ny sainao amin'izany hoe fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy de tena zavatra azonao atao mihitsy hoe isaky ny vao mivavaka ianao de misaora an'Andriamanitra mihitsy aloha voalohany hoe misaotra za rehefa nohony amin'i Jesosy nohony amin'izah hoe nino amin'i Jesosy de nataony fanamasinao amin'i Jesosy de fahamarinan'Andriamanitra ao aminao de tsy ambany lalàna tsony a de dikan'izany laviko zany fisainana zany ohatra hoe mahatsapa tenanao ohatra hoe nandainga
de lavinao mihitsy zany hoe laviko zany fisainanao manameloko anazy zany fa tsy meloko anatren'andriamanitra satria amin'ny finoana de zanak'andriamanitra de mianatra zany sika zany atao mandeha araky ny fanahy tsy mifantoka am'le zavatra hita maso ty ivelany fa mifantoka amin'ny tenin'andriamanitra hoe inona zavatra tenen'ny tenin'andriamanitra mahakasika ny tenatsika de ny fifandraisantsika amin'andriamanitra de afaka amin'ny lalàna atsika tsisy fifandraisana amin'ny lalàna tsy mihitsy na de kely ajantsika mihitsy zay fifandraisantsika amin'ny lalàna rehetrarehetra de tsy tsaraintsika amin'ny alalan'ny lalàna ny tenatsika andriamanitra koa tsy manao an'izany tsy hoe iazantsika refesina amin'ny alalan'ny lalàna ohatra ny fomba fanavaozantsika ny saintsika hoe za zany ve mba afa-kaikikaiky sa mbola lavidavitra tsisy an'izany ntsony fa mianatra fotsiny tsika de mianatra mifandray amin'i Jesosy de mianatra hoe mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fanahy de hoe za fa marin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy de tena atao fananina mihitsy zany isaky mivavaka ianao na isaky matsapa hoe meloko ohatra de mivavady misaoran'Andriamanitra am'zany hoe misaotra fa ny teninao milaza ao am'izao de afaka tadidinao tsara mihitsy reny ten'Andriamanitra vakitsika reny teninao milaza ao amin'ny ohatra hoe Romana 9:7 tsisy fanameloana ntsony ao am'izay ao amin'ny Kristy tena milaza ny ohatra hoe Romana 9:4 hoe tanteraka aminahy famarinana taky ny lalàna de marina tena marina tenao milaza amin'ny Efesiana 4 zao vakitsika iny de 4:20 hoe zaho izy de miforonina araka an'Andriamanitra tao amin'i Jesosy tamin'ny famarinana sy tao anaty famasinana tena izy de mianatra miaina zany natiranao vaovao zany ianao zany identiténao vaovao zany manomboka manavao sainao de miaina n'iny fanampona amin'ny hoe avaozan'ny fanahy fa tsy hoe fanampona fototra amin'le lalàna le fa miantitra ozy izy ny ten'Andriamanitra fatranainy de zay mantsy ten'Andriamanitra vakitsika androany fa zavatra tena mila azonao androany hoe afaka amin'ny lalàna atsika rehefa ao amin'i Jesosy tanteraka Jesosy ny lalàna de tanteraka amintsika le famarinana taky ny lalàna de afaka tapitra ny lalàna ohatran'ireny fety tapitra reny tapitra tsisy tsony na amin'izany eo ianao de tsisy olona manao fety tsisy olona mihira tsony eo na mbola te hifandrain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna renao de Andriamanitra tsy mifandray aminao amin'ny alalan'ny lalàna tsony fa mifandray aminao izy amin'ny alalan'i Jesosy de hoe famarin'Andriamanitra ianao eo amasony satria nino an Jesosy mitovy an Jesosy mihitsy ianao eo amasony satria ny teny zany hoe tahaka sika eto amin'izao tontolo zao tao amin'izao voalohany zany de 7:7 zany ten'Andriamanitra vakitsika androany de video manaraka atsika mbola manomy resaka an'izay hoe famarinana zay ihany satria tinao ao fazanaka malalanao satria